Mitondra ny fanehoan-keviny sy mahakasika ny fiainam-pirenena kosa ary siny avy eo anivon'ny groupe éclaireur de contact na ny GEC no ahafantarantsika azy. Izy ireo moa dia nanamafy fa kion-dalana tsy maintsy lalovan'ny firenena raha tiana ny ampandroso aingana any Madagasikara. Izany sehatra ny fampihavana-pirenena izany arahantsika ny tatipovao. Ekinany ho avy ny firenena manontolo ny fampihavana-pirenena ary sahanasa tsy azo idivirana araka ny fijerin'ny vovonana mpisava lalana sy miatrika fifanantonana na ny GEC. Manohana etsaka tanteran'ny FFKM izy ireo. No marian'ny GEC kosa nefa fa tokony ombon-kevitra ny mpampihavana telo toko dia ny FFKM, ny FFM ary ny ray aman-dreny ara-drazana. Ao anatin'izao vona mahazo ny firenena izao no tokony ampisehoan'izy ireo firaisan-tsaina amin'ny fanatanterahana amin'ny fampihavanana. Ny zavatra manarena voaka malagasy erany nosy dia zao loza mihatra noho ny rivodoza noho ny orana ny Antananarivo manokana aloha jerena ny ambany tanàna dia mihorohoro satria difodrano feno rano ny tanàna fa maro ny maty be dia be ny tsy manan-kialofana sahirana ny voaka malagasy ny voaka madinika eny ambany tanàna amin'izao fotoana izao ka miantsonay zany eto zay GEC zany dia miantso ny FFKM miantso ny ray aman-dreny ara-drazana miantso ny FFM mba hifanatona hifamonjy amin'ny voaka malagasy ka ny fampihavanana tena izy zany tokony atomboka amin'ny fifanampiana amin'ireo tradoza ireo tsy mianakalofana ireo manana ainana fohy ireo matahotra ny cyclone ravatrano ka ny fampihavanana zany dia tsy maintsy atomboka amin'ny solidarité ny samy malagasy. Anoka rahampitso ny fivoriana isa-paritra ho toto-sain'ny FFKM raha ny fijerin'ny GEC dia misy ny lesoka tokony harenina ao anatin'ny fanatanterahana io fivoriana io. Anisan'ny lesoka nambaran'ny GEC ny tsy fiantsoana ny mpanao politika sy ny fiarahamonim-pirenena ao anatin'ny dinika isa-paritra. Tsy azo afangaro amin'ny kajikajy politika manokana amin'ny fampihavana-pirenena hoy ny GEC. Laza ihany koa ny GEC fa ilaina ny fanarenana hatrany fotony fitantanana sy ny fotom-pisainana ahafahana manarina ny firenena ary ahatongavana amin'ny tena fampihavana-pirenena. Tany hoe fibebahana fotsiny fa le fibebahana sy fiekenkeloka dia fanairana ny olona atsapa fa ny zavatra tsy mety ka vonona anitsy inona ary le fantsiana dia zay le fotom-pisainana vaovao endrim-pitantanana vaovao. Io teti-bola io dia tsy azo hoe kena intsony raha ohatra ka anteny mera azo tambatambazina amina tablety dia mandany zay teti-bola rousseau nefa tsy mifanaraka akory amin'ny etaita-bahoaka sy mifanirim-bahoaka. Zay zany le hoe fanovana i fotony mipakatra any amin'ny toe-tsaina ka io zany tsy vita ndray andro tsy vita herintaona io fa mety ho fitondrana maro ny fandimby no tsy maintsy manapa-kevitra hoe aloha raha firoso amin'izay tsika ka tsy atao tononkira fotsiny le fanovana fa tena tanterahana tokoa mba ahitany le vahoaka tombotsoa ary tsy miantehitra mitrosa. Naivotra indrindra ireo nandritra ny fiaonana tamin'ny mpanao gazety ny tanterahan'ny GEC androany teny amin'ny telo zoro andrefana Ambohijanahary.